Mitoetra ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ataon'ireo kandidam-panjakana amin'ny fanerena ireo mpiasa-panjakana anara-diny kandida avy amin'ny Irmar ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa amin'izao fotoana izao. Tereny lehiben'ny distrika sy rahonana ireo sefokotany any an-toerana hampandany ny kandida volomboasary raha tsy izany esorina amin'ny toerana mahasefokotany azy izy ireo hoy ny fitarainana voaray. Araka ny fampivoriana nataon'ny lehiben'ny distrika dia nanome toromarika ary mibaiko any sefokotany rehetra ny hampandaniana ny kandidam-panjakana ary nanentana ny mahazava-dehibe ny atao hoe kandidam-panjakana ary ny teny ary nampitsangana ny sefokotany mitsangana ho izy zay tsy sahy hanao an'izany fa hosoloiko ary raha ohatra le 29 mai ka tsy lany dia tsy zaho tsony no hanolana nareo sefokotany fa ny fitondram-panjakana mihitsy no hanalana. Tsy vitan'izany ihany, hiaran-tsindry avy amin'ny chef Cisco ihany koa ireo mpampianatra avy amin'ny fanjakana raha ny fanazavana hatrany. Ataoko hoentany, horendanitra, hoentampoko, ho hitam-pirenena eto fa ny zavatra rehetra ataony chef Cisco ny Mahajanga faharoa sy ny kandida député Léon Rasalama zay miaraka amin'ny Andrajoel dia manao hery famoretana aty amin'ny Mahajanga faharoa ireo mpiasa-panjakana rehetra tsy akanavaka, ao ny mpampianatra, ao ny mpitsabo ohatra amin'izany. Ka eto dia miantso anareo ao amin'ny CNI, miantso anareo ao amin'ny ACC mba hijery manokana an'izany toe-javatra izany. Miantso ny fandraisana andraikitry ny CNI na ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana araka izany ny ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa ny andraisany andraikitra manoloana izao endrika tsy fanaran-dalàna izao. Mahatsapy izahay fa tratran'ny tsindrasolena amin'ny zavatra misy iainana aty voalohany indrindra ny chef Cisco ny Mahajanga dia assistant ny candidat Léon Rasalama nefa ny vadiny ihany koa le président sed zay zao dia efa ohatra anankiray azo antoka ve fa tena indépendante marina ny CNI raha ny vadiny assistant ana candidat anankiray nefa izy présidente sed dia raha mahalala fa tsy tokony izany ny zava-misy satria samy candidat ho an'ny vahoaka reo milatsaka reo ka ny antony anaovana izao fitarainana zao dia mitodika manokana ho anareo CNI raha tena indépendante marina ianareo mikarakara ny fifidianana io jereo re tompoko ny situation amin'ny Mahajanga io fa anisan'ny zavatra manahirana sy miteraka resabe teto amin'ny firenena raha samy fifidianana atao anatin'ny République Madagasikara ka. Tsy aivina, efa nilaza orientany horendanitra ihany koa ny filohan'ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa hoentitra sy andray fepetra mafimafy ho an'ireo izay mandika ny lalam-panorenana saingy izao jerem-potsiny izao rehefa ny kandida avy amin'ny volomboasary raha ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara nefa tsy azony mpiasa-panjakana, sivily na miaramila na ny mpiasa ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana atao ny manao fampielezan-kevitra hampandaniana kandida iray na hampihely sary famantarana na kabary amin'ny fampielezan-kevitra araka ny andiny dalàna fa 7 ao amin'ny lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana.